Efa manomboka mahazovana ihany koa ny baolina kitra sy kajazavavy eto amintsika indrindra eny amin'ny faritra Isabotsina Mehana iny. Nisy ary ny fifanana izay karakarain'ny fikambanana antsoina hoe pikitra sabina manitra amin'ny andro faharoa ihany koa izy ity tamin'izao faran'ny herinandro izao ny lalao anisan'ny nandrasany maro teny dia ny fihaonana teo amin'ny ekipan'ny MIFA sy ny ASCAM teo ihany koa ny fanandrina ny USAVA sy ny AC Sabinam ekipa Veneterana. Samy nampiseho ny heriny avokoa ireo club efa misongadina amin'ny fifanana federal nandritra ny andro faharoa amin'ny hetsika baolina kitra ho an'ny vehivavy karakarain'ny fikambanana pikitra Sabinam. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia resy ny ekipan'ny USAVA tamin'isa ronoatra ny ekipan'ny AC Sabinam. Toraka izany ihany koa teo amin'ny fihaonana faharoa dia lavy ny ekipan'ny MIFA tamin'isa ronoatra ny ekipan'ny ASCAM. Tokony hiady ihany koa ny lalao saingy hitana natombo tamin'ny traikefa ny MIFA. Tesakilan'izay dia somary efa mitambesatra ihany koa ny taona ho an'ny mpilalao sasany ao amin'ny ASCAM. Misy ekipa sivy atao anaty faritra Analamanga mandray ny tournoi izay baolina vehivavy atao tamin'izany herisetra ara-fanidina. Omena lanja manokana ny baolina vehivavy satria isika ao anatin'ilay voia miralenta. Izany natao dia mba ahafahana mampiakatra ny avy teknikan'ny baolina kitra vehivavy eto amin'ny faritra Analamanga raha ohatra ka hoe sy resaka afatry ny faritra Analamanga fotsiny izay. Ny baolina moa dia rahantsika malala misy rafitra tokony hajaina ny fédération, ligue, section kanefa ny ekipa mandray anjara dia saingy voafaritra eto amin'ny voafaritra Analamanga ahitana Tsimondrano, Ambohidratrimo, Lasora, Antananarivo renivohitra izay mahavelom-bolana mpikarakara ny fahafitrihan'ny mpandray anjara. Nanomboka tamin'ny 5 volana avrily 13 soa arivo ny fanombohana tamin'ny fifanitsanana ary farana ny faharoa volana jona izay isaky ny fin de semaine dia misy match foana atao andraisan'ny ekipa mandray anjara. Mariana fa samy hitantely kapiteny MIFA reto miakanjo mavo reto avokoa no natafiditra ireo baolina roa ireo. Ary farany dia nombotsany Asot reto miakanjo manga reto tamin'isa mavesatra 10 ny Malagasy United. Ny ekipan'ny Asot izay ahitana endrika vaovao maro votaorinan'ny fialan'ny mpilalao vitsivitsy. Ekipa sivy nozaraina ho vondrona roa no mandray anjara amin'ity hetsika ity. Avy hatrany dia itoy kahiditra amin'ny andro fahatelo ny fifanana ny Asabotsy izao eny Sabotsina Mehana ihany.